fahatapahan-jiro lavareny olana tsy mbola mety voavaha ny Jirama. Firongatry ny herisetra ny fampiarana ny lalàna ny mbola goragora. Fanarenana ny vidim-piainana manjakatra ny fitadiavana tombontsoa. Falitafahoana aminao indray ny tenako ato anatin'ny fampahalalam-bavany MBS amin'ny Takariva ny talata fa 7 ny volana aprily ny taona 2024 ity. Manolotra ny araba tomboky lasy tomboky vavy manasa anao anaraka ny fotoana ny vavao hatramin'ny farany. Nanao tatitra mahakasika ny fiaonany tamin'ny filoham-pirenena malagasy omaly ny filohan'ivon'ny banky iraisam-pirenena David Malpache nanizingizina ny tenany ny tokony ampanjakana ny mangarara sy ny tamberina andraikitra ary ny ady atao amin'ny resaka kolikoly. Mialy rary nombana sy tahiriniana no mitatitra amintsika ny andindinin'izay. Araka ny fanambarana navoaka ny banky iraisam-pirenena androany fa 7 ny volana aprily taona 2024 dia nanamafy ny filohan'ny banky iraisam-pirenena ny arovana ireo tena osa ary ny anaovana programa sosialy. Nisy ihany koa ny dinika mikasika ny mety ho vokatry ny ady any Ukraine. Nanamafy ihany koa izy ny mba hisian'ny fanamafisana ny mangarahara sy ny ady amin'ny kolikoly. Notsindriny tamin'ny fiaonana ihany koa ny anaovana lahara-pahamiana ny fanaovam-baksiny amin'ny ady amin'ny Covid-19. Izany hoe nazo lesona tamin'ny banky iraisam-pirenena izany ny filoha na dia tena tamin'ny fomba ara-diplomatika azy no nilazany azy. Lafim-baovao afa tanteraka kosa indray dia mampikaikaiky ny olom-pirenena maro saika manerana ny nosy amin'izao fotoana izao ny olona ny fahatapahan-jiro na ny délestage izay mbola tsy ahitany Jirama sy ny fanjakana vahaolana maharitra loatra amin'izao. Maro ny voka-dratsy ateraka izay fahatapahan-jiro izay raha tsy laza fa tsy ny makasika ny tsy fandriam-pahalemana. Onja lalaina Ranaivo Manana sy Andra Kotomalala. Olana anisan'ny tsy mbola voavahany avy eo anivon'ny orinasa Jirama sy ny ministera ny angovo sy ny akoranafo amin'izao ny fahatapahan-jiro. Saika ny toerana rehetra manerana nosy no ahitana izay fahatapahan-jiro izay. Nolazaina foana hatramin'izay fa olana eo amin'ny milina mpanomokatra herinaratra ny mahatonga ny fahatapahan-jiro ary koa ny fanteran'ny fitaovana ampiasaina ankehitriny. Na dia efa nisy aza nefa ny fanavaozana ireo milina mpamokatra herinaratra eny Andekaleka izay miantoka ny 700 ny jiro ampiasaina eto Antananarivo dia mbola tsy foana ihany ny fahatapahan-jiro eto Andrenivohitra. Vao androany maraina indray zao no namoaka fanambarana fahatapahan-jiro amin'ny toerana maro eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina ny avy eo anivon'ny Jirama, fahatapahana izay maharitra adiny iray raha fohy indrindra. Anosizato, Anosipatrana, 67 hektara, Ankadifotsy, mipakatra ny Ambomanambola, Soavinandrina, ary Analavory. Misy amin'ny toerana sasany aza nitapaka ao anatin'ny andro maromaro mihitsy izay jiro izay. Anisan'ny mahatonga fitokonana sy fihetsiketsehana ataon'ny olom-pirenena ihany koa tato anatin'ny volana maromaro izao ny mahakasika ny fahatapahan-jiro. Raha tsy ahivina, anisan'ny nahatonga fahafatesana marary ny Covid-19 maro ihany koa ny fahatapahan-jiro tamin'ny voalohan-dohan'ny taona. Maro ny voka-dratsy ateraky ny fahatapahan-jiro izay tena mampikaikaiky ny olom-pirenena, anisan'izany tsy fandriam-pahalemana. Antony iray mampirongatra ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny fahatapahan-jiro lavareny izay tsy mbola ahitany fanjakana vahaolana maharitra loatra eto. Ny saran'ny vola aloha nefa ahita-piakarana foana, ny jiro etsan-daniny ny tapaka matetika. Raha misy anefa ny fahatarana ny fandoavam-bola avy hatrany dia miroso amin'ny fanapahana ny avy eo anivon'ny Jirama raha ny fitarainan'ny mpanjifa. Tsy ny olom-pirenena ihany no mitaraina amin'ny fahatiantoka ateraky ny fahatapahan-jiro fa miaina voka-dratsy aterak'izay ihany koa ireo mpandraharaha mivelona ny fampiasana herinaratra toy ny mpanao volo, ny mpitantana cyber ary koa ny mpanao soudure sy ny maro hafa. Ny asa tsy vita, ny vola miditra miena ka miteraka fahatiantoka ho azy ireo. Raha ny zava-misy amin'izao aloha no jerena dia mbola sarotra ny afoana ny fahatapahan-jiro eto Madagasikara. Mirongatra izay tsy izy amin'izao fotoana izao ny erisetra aranofo indrindra miatra amin'ny zaza tsy ampy taona ny ankamaroany aran'izay erisetra aranofo izay. Antony iray mahatonga izany ohatra ny tsy fampiarana ny lalàna manasazy ireo traritra manao erisetra fa eo ihany koa ny resaka kolikoly sy ny fanaovana raharaham-pihavanana. Takaitra maro anefa no entin'ireo ny aran'ny erisetra misy mihitsy aza no mitondra takaitra mandramaty. Arahoary ny fanadihadiany Onja lalaina Ranaivo Manana sy Andra Kotomalala mahakasika izay.
ny fampiarana ny lalàna manasazy sy manafay ireo rehetra tratra manao erisetra eto Madagasikara no mbola agoragora ka mahatonga ny firongatry ny erisetra amin'izao fotoan'izao. Misy amin'ireo tratra nanao erisetra no mbola mirihariany anivon'ny fiarahamonina ary indraindray azy izy ireny indray no mandraona ilay olona nanamparany filany. Fa anisany mampirongatra ny erisetra ihany koa ny fanaovana raharaham-pihavanana izay toa lasa zary fahazarana eo amin'ny fiarahamonina. Raha ny voafaritry ny lalàna dia fanagadrana sy asan'ny terivozina mandritry ny taona maro ny miandry ny mpanolana zaza latsaky ny 5 taona ary 5 taona kosa ny sazy ambony indrindra raha efa ampy taona ilay niarany erisetra. Amin'izao fotoan'izao anefa 2 taona raha farafahabetsany ny sazy azon'ny mpanolana. Ny any mpampiatra lalàna aleo mba tena hita rariny ndray le olona iarany tsy rariny ohatran'izay. Mba tokony tena ho voasazy ny mpanolana fa rehefa mahafantatra ny olona hoe tena migadra tokoa le olona nanao fanolanana mety mba mandinika indroa ihany le manko visy zay vao tena miroso amin'izay. Fa le olona tsy voasazy dia miverina foana le ka manolana 2 roa 3 ary ren'le toerana fitaizana zaza reny koa angamba mety tsara koa raha mba misy inspection izy reny, mba misy visite médicale atao any zaza, mba misy norme jerevanao. Fa mety tena hoe proie facile zany le zaza any amin'ireny sady efa kamboty efa mahantra efa sembana satria manana fahasembanana koa matetika voaolana fa aza dintsika dia tokony akatona le centre raha ohatra hoe natobina ina rehefa tsy mafeny fepetra minimum ana fanajana zon'olombelona satria dia tena zofototra mihitsy ny intégrité amin'ny vatana. Ny fisian'ny kolokolo sy ireo olona mihevitra ny tenany olona avatanana no mampanano sarotra ny fitoriana olona tratra nanao erisetra. Trangana erisetra 9 tany Tomasina no tsy nisy tohany intsony rehefa tonga teny amin'ny fampanohavana tany an-toerana. Amaivaniny le tompona ndraikitra ilay kana viol dia matetika tonga dia aroso tonga dia abosesika amin'ilay victime hoe atao raharaham-pihavanana io dia milamina. Nefa le zanak'olona potika izahay société civile atreo ny vitanay fa ianareo izay natao ampiatra ny lalàna, ianareo izay natao hiaro ny vahoaka tokony ampiaronareo ny zavatra ny anaranareo sy ny asanareo. Ankoatr'izay dia tsy hita taratra loatra ny fandraisana andraikitry ny mpitondra amin'ny ady atao amin'ny erisetra sy ny firongatry ny fanolanana. Tokony hakatahaka ireo firenena manome sazy enjana izay tratra manao erisetra ny mpitondra eto amintsika. Ho an'ny Peroa manokana izao dia sazy enjana no miandry ireo izay tratra manolana. Ny eto Madagasikara nefa misy tovolahy tratra manolana zazakely kanefa dia sazy 12 volana trano maizina fotsiny no mena azy. Manjaka loatra amin'izao ndra matahora manoloana fizoroana ataona olom-pirenena ankehitriny ony avy eo anivon'ny antoko otrikafo mirona any amin'ny fanenjehana ny mpanohitra sisa no ataon'ny fitondrana fa tsy milofo amin'ny tena fampandrosoana ho an'i Madagasikara. Avitra Solondraibe sy Andra Kotomalala. Maneho ny fahalemeny tanteraka ny fitondram-panjakana manoloana izao toedraraha misy eto amin'ny firenena izao. Tsy hita taratra mihitsy ny famelana malalaka ny fanehoan-kevitra fa ny famoretana trano no manjaka. Very tanteraka ny mahatany demokratika ny Madagasikara. Profon'izany ny fitoriana nataon'ny mpanolotsaina ny tanàn'Antananarivo Clément Sararnirina izay nataon'ny ben'ny tanàna ka tsy nahitana fandraisana andraikitra avy amin'ny fitondram-panjakana akory. Toy izany ihany koa ireo izay rehetra niakatra fitsarana ka niteraka resabe teto amin'ny firenena ireny. Karazana harcèlement na sahala amin'izay mba ahafahan'ny mpitondram-panjakana sy ny tanàn'Antananarivo manafina ny tena zava-misy marina zany dia fampitahorana ny setrin'ilay izy. Raha zao zavatra efa manahirana eto amin'ny firenena izao mbola asian'ilay mpitondram-panjakana zavatra sahala amin'io satria izay mahita hoe ilay mpitondram-panjakana ihany no mandrehatra afo eto amintsika mba tsy hilamina n'ilay firenena ka mba tokony ho lanjalanjaina ihany indrindradrindra ho an'ny mpitondram-panjakana ny fietrika sy ny zavatra heverina tokony ho atao mba ahafahantsika miatrika tsara izany hoe fampandrosoana ny tanàn'Antananarivo zany na ny firenena raha ohatra ka hitovizana ny hoe samy mieritreritra mpandroso tanàn'Antananarivo sy ny firenena. Ny fantoka kokoa tany amin'ny fanenjehana ireo mpitsikera ny fitondrana any ka tsy misy politika matipaika tafapetraka anarenana ny firenena intsony. Isan'izany ny fiakaran'ny vidim-piainana izay zary mitongilana any amin'ireo mpiantsehatra manam-bola sy ny fitadiavana tombotsoan'olo tokana fa tsy mifantoka amin'ny fanarenana sy ny fanamaivanana ny fiainam-bahoaka akory. Mpitondram-panjakana mieritreritra hoe mandeha be amin'ilay hoe vitesse grand V izay tsy miteny hoe tsy mandeha tena mandeha tokoa fa mandeha miemotra ilay izy satria raha fahadimitsika tamin'ny fahantrana amin'izao tsika gisitra tena mandeha tokotra aloha zany fa sainga manao
marsarera le izy ny fampiodinana ny toekareny ny firenena zany ny zavatra misy eto amintsika izy alefa reo mpanamboly reo ny vahiny vitsy anisa reo malagasy vitsy anisa miray petsapetsa aminy sy ny mpitondra fanjakana manome vahana tsy maintsy esorony eo ampelantanany mpanambola vitsy anisa ny fifehezana ny toekareny tya fireneny ty lay mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao tsy manao ininona fa miravoravo tanana fotsiny mba tsy tenenanay hoe miray petsapetsa indray am'ireo lay mpanambola vitsy anisa mampahantra ny fireneny ireo ka zay ny tenenanay hoe nenay ny vahaolanay de zay le rafitra ara-toekarentsika io mihitsy no mila miova lay mpitondra fanjakana nge am'izao fotoanazao mihitsy ny tsy mieritreritra hanala ny firenena ao anatin'ny fahantrany mahatonga ny zareo zany tsy manome vahaolana mihitsy no amafisin'izy ireo fa latsaka katerena tanteraka ny firenena kehitriny mitsingevaeva ny drafitry ny fitondrana amin'ny fanarenana ifotony izay andrasan'ny vahoaka ka efa mametraka sady ny paikady sy fandrebirebena entina azona amin'ny endriny tsy ara-demokratika indray ny fitondrana ny taona 2024 ny fitondrana misy amin'izao kanefa sarotra ny iverenan'izy ireo indray eo amin'ny fitantanana raha izao fijaliana miatra amin'ny vahoaka malagasy izao no jerena ho iatran'ny avy eo anivon'ny atokotrikafo. Maro no sodoka tamin'ny fomba nentina ny lazana sy namaritana ny fanaovana Madagasikara ho pays pilote efa tena resy tanteraka isika ary maneho endrika tsy fahombiazana maro ka lasa ataon'ny mpamatsy vola fanandramana fotsiny ihany hoy nambarana mpanao politika avitra solondraibe sy andrakody malalatra any. Niteraka resabe teny anivon'ny fiarahamonina sy ny tambajotra tserasera ny hoe atao pays pilote i Madagasikara raha ny akony dian'ireo délégation manatrika ny fionana ny Glasgow Washington nanomboka ny alatsinainy teo. To lasa nentina nanodikodinina ny saim-bahoaka izy ity kanefa mifono zavatra maro. Otrany ahoana natao hoe pilote. Ny fanazavako mikasika an'izay dia tsotra. Me exemple zany. Raha ohatritsika manao fambolena dia ny taona azo amin'ny tambara 1 hectare io ataontsika hoe 3 tonnes zany. Dia mieritreritra ny tompon'ny tanimbary sy ireo fikambanana izay iverina fa miaraka aminy hoe tia hanatsara an'ilay vokabary zany. Dia tia hametraka izy hoe 1.5 tonnes ny eritreretintsika ohatratra ao. Ny fandikana an'ilay hoe pilote zany tsy fahombiazana ray izay. Tsy ahitana vokatra tsara, mety eo ihany koa ny tsy fahaizana mitantana. Dia izao ny dikany hoe andao ifampiresaka dia andao anao piloty any Madagasikara. Madagasikara izay gisitra tsy mahomby amin'ny zavatra atao no atao piloty aty Afrika. Na eran'izao tontolo izao. Izay nandikako amin'ilay piloty fa resaka fotsiny zany le hoe atao piloty atao mamirapiratra sy isan-karazany ny Madagasikara tsy fahaizana mitantana no atao piloty. Andrakandrana trano no entin'ny Flora Joel sy ny ekipany amin'ny fitantanana ny Madagasikara. Na inona vokany eo na inona zavatra miseho zany dia andramana aloha Madagasikara. Manaiky tsika zany aloha fa atao andrana. Ny vokatra izay tsy misy mahalalana ny ekibon'ny ompontsika na inona ny zavatra hitrango na ho tsara na ho ratsy. Ny afotsiny ny apetraka dia hoe mila mpitondra fanjakana manana programa sy tetika matipaika hitondrana ny firenena fa tsy atao andrakandrana ny fitondrana firenena. Izay zany no azoko antikana azy fa raha mbola andrana ny hitondrana firenena aleo mijanona. Tsy misy fampandrosoana vanina nandritra izay nitondrana izay. Tsy fahombiazana trano no nibahana tamin'ireo asan'ampanantenaina. Hany ka ataon'ny olona fanandramana sisy Madagasikara satria very tanteraka ny asana sy ny maha-izy azy ny firenentsika. Olona miisa enina voalaza fa nitsangatsangana no namony ainy no ny faharendrian'ny lakana nitondra azy ireo tao amin'ny fariny Tatamarina Betafo omaly alatsinain'ny Pâques. Zaza 5, 7, 12 ary 14 taona. Ny iray kosa tsy fantatra taona miampy ny mpanamory lakana izay 13 taona. Ireo namony ainy ireo avitra soamantsara ireo olona 10 ambiny tsy niaraka tamin'izy ireo araky ny loharanom-baovao. Fantatra fa avy any Antsirabe ary fianakaviana iray ireo efa mianaka anisan'ny namony ainy. Avy ao Betafo kosa ilay lehilahy mpitondra lakana kely. Hita faty any Kimony ankizivavy kely iray 12 taona izay voalasa fa zanak'olona monina tsy lavitra ilay fariny Trangany loza. Ankoatra iny Trangatany Betafo iny, fantatra fa olona 9 mianadahy ihany koa no niaran-doza tany amin'ny ranomasina Lavanono, komina Tranivao, distrikan'ny Beloa, Androy, omaly alatsinain'ny Pakatrandy. Ny roa tamin'izy ireo no efa hita faty, ny 4 kosa mbola karohina hatramin'izao fotoana izao.
ankoatra izay nisehoana lozan-dranomasina ihany koa tao feno ariva tsinanana Omaliany tokony tamin'ny 5:00 tovolahy 3 nona telo ny ranomasina ary samy mbola karohina hatramin'ny atoandro teo raha ny fantatra dia saika anavitra ny mamany iray izay lasa ndrano izy roa lahy izao samy tsy hita popoky izao 20 hatramin'ny 20 taona izy telo lahy ary mpianatra ao amin'ny liseany Vavatenina avokoa ny azo any feno ariva tsinanana mba hitsangatsangana izy ireo izao niarambona izao. Mbola anatin'ny ady amin'ny valanaretina Covid-19 tanteraka isika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao betsaka nefa ny minitsy manaja intsony ny fipetrasakana ny avy amin'ny fanjakana zamotsy na andrenesana feotsony makasika ny fanintanana. Ravo Razafy-Mahenina Manora Andriamalala. Vao malona ahitana fitangoronana saika manerana ny nosy nandritra ny fankalazana ny fety ny alatsinain'ny Pasika ny ankamaroany tsy manao arivava mitondra zaza nefa tsy hita eo eo nefa nisotra retina fa afaka 10 andro ny mpitsabo isanandro hatreny amin'ny arabe rehetra eny azy tsy manao arivava ny olona atao tsy tonga saina izy ireo fa mahafaty ny Covid-19 ny arivava izao zara malafo 10 isanandro ny mpivarotra iray raha 10 mahery no lafo tany aloha ireo amin'ny sarany 300 ariary no misy mividy raha lasa haingo-tsena ny amin'ny sarany 500 ariary. Tokony hajana ihany aloha le fipetraram-pahasalamana satria ny tampoka tsy mahalela hoe tokony hajaina daholo ihany le fipetra rehetrarehetra mba tsy hidirintsika anatin'izany hoe confinement hoe hitatra lalina be indray satria ny fiainana rehefa sarotra. Tena tsy dia misy mividy tsony ireny izao fa efa ny olona raha tsisy manao tsy haiko mety tsy miasa saina angambany izy mety tsy fantako indraindray fotsiny izy mandeha bis isany mividy kasibosy taloha zay maka isanandro paquet le 50 reny zao raha 10 ny alaina tsy indraindray reny bleu 300 reny zao mandefa le tsaratsara tsisy mandeha tsony. Anisany nahasarotiny hoe mpitandro ny filaminana ihany koa ny fanaovana arivava anaty fiara fitateram-bahoaka totazany potsiny tsy fanajana izany ankehitriny. Efa miteny foana zany hoe apetao kasibosy fa misy le olona zany ohatrany hoe tsy dia mirarahany le aretina tsony dia efa tsy mitondra. Tena zay vao manao kasibosy le olona ao anatiny. Ny fanaovam-bakisiny no fanefitra tokony atao ny mpitsabo tsy ela kory nefa izay ny tokony ireo mpiasan'ny fahasalamana tokony hampanao vakisiny hitaky ny karamany fahasalamana nefa no resaka eto saingy tsy laharam-pahamehana ny ady amin'ny Covid-19 any ka miagoragora amin'ny fampanajana ireo fepetra ara-pahasalamana ny aretina izay mirongatra ary mahazo ny zaza sy ny ankizy raha ny nambara mpitsabo ho an'ireo tsy afaka manao ny vakisiny kosa ilaina ny fahampiana torimaso ny misotra rano ara-dalàna misakafo ara-pahasalamana manao fanatanjahantena ary ny manatona mpitsabo raha misy zavatra mampiayay tsy adiny kosa ny manajy ireo fepetra sakana rehetra ilaina hatrany idirany masoandra ao an-trano ary tsy azo atao mandomando ny zaza fahasolona avy hatrany isoroana ny antsika izay mety hitarika akohaka. Eo amin'ny lafim-baovao tanteraka kosa dia teboka telo izay niompana tanteraka tamin'ny raharaham-pirenena no voaresaka tao anatin'ny fandaharana miara-manonja ho an'ny androany. Nambarany mpanao famakafakana ny zava-misy atao amin'ny firenena nandritra izany fa ahina tanteraka ny hoavin'ny vahoaka malagasy sy ny firenena. Charmano Menjanary, Mathieu Prince. Atao firenena ivony na pays pilote amin'ny firenena marefy Madagasikara araka ny vaovao izay nivoaka avy eo anivony serasera ny fanjakana. Enatra izany ho an'ny filohan'ny repoblika satria emergence mantsy no nambara tamin'izany. Dia ny fanaiky ny teo anivon'ny Nations Unies izy sy ny FMI ary ny Banque mondiale fa i Madagasikara dia atao pays pilote ao anatin'ny politika an'ireo firenena marefy indrindra. Pays pilote amina firenena marefy indrindra. Zany hoe tsy lahatra amin'le firenena le emergentsika. Le fanjakana lefa miambo amin'le initiative emergence, le emergence misandratra miaingy. Ankoatra io dia mbola mitohy ary ahina iamafy hatrany ny fifandroritana eo amin'ny fanjakana sy ny orinasa Jovena momba ny resaka famadiana solika ho an'ny orinasa Jirama. Manao amboletra trano mantsy ny fanjakana amin'ny famahana ny olana misy. Satria tsy mahay mitantana le fanjakana, diso tetikady le fanjakana dia nirequisitionnena ny filorony Jovena. Marina hoa tena mbola misy efampidirany be io Jovena io sy le bosy ny Jovena ao anatin'ilay resaka raharaham-panjakana fa eto aloha tsika mijany eo amin'le filoro satria misy zavatra tena tiany atongavana ny ao ambadiko zao ady hevitra zao tsy resaka hoe 1 milliard d'ariary mety ho problema zany orinasa lehibe zany. Mikasika kosa ny fitaonana izay mahazo laka tanteraka eto Antananarivo ankehitriny dia nambara nisy olombavambahoaka Emilia Rambosalama
fa misy andraikitry ny mpitandro filaminana ihany koa no mahatonga izany. Régulation circulation zany tsy eo amin'ny toerana anankiray dia mitsoka sifflet de hoe mandefa sy ndray fa mila jerena hoe manahoana ny vezivezen'ny olona amin'ity lalany ity, mila tenenina ny olona hoe tsy mandeha any ampovoan'ny arabe any nareo, tsy mandeha eny nareo mepita, raha misy embouteillage de lasa mandeha mijery inona mahatonga le embouteillage fa tsy eo amin'ny toerana anankiray hoa zany natao hoe régulation circulation fa any polisy amin'izao fotoana tsy manatanteraka tsakasandavana zany andraikitazany zany a. Fa teboka voaresaka farany tao anatin'ny fandarana ho an'ny androany ny makasika ny kitra malagasy. Zary lasa fitaovana politika tanteraka izany ankehitriny ary natao anafenana ny raharaha maloto. Isan'izany hoy izy ny fametrahana any Nicolas Dupuy hotale teknika nasionaly. Fianakaviana karama mandray karama na expatrie eto a Madagasikara amina orinasa ngeza be anankiray fa ny karamany zany manana diplôme zany a ataoko hoe bac plus 5 amina resaka finance fa ny karamany zany faniry tsy mihoatra ny 75 millions de francs fa ahoana moa ny le rangaty no araky ny tenina tao ohatrinona le karamany teo 150 millions d'ariary 750 millions zany fa de inona loatra. Telo taona izao no tsy nahazo fanampiana intsony avy amin'ny fanjakana ny komina Itosy. Firehana politika tsy mitovy ny mety ho ambadika izany. Tsy maintsy atao anefa ny fampandrosoana amin'ny tanàna ho nambarany ben'ny tanàna saingy tsy azo anterana ihany koa moa ny avy amin'ny fanjakana. Ravorafy Mahiny Manora Andriamalala. Zara raha mavita karaha mampiasa ny fanampiana avy amin'ny fanjakana raha misy izany ho ny ben'ny tanàna ny Itosy. Ny komina no miezaka no azona vokatra tsara azo tsapain-tanana ho an'ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana. Famatsim-bola avy any ivelana avy amin'ny alalany hetra no ahafana manao izany toy ny fanamboarana fotodrafitrasa ho tamberina andraikitra. Tsy sakana velively tsy ahazahoana fanampiana avy amin'ny fanjakana noho izany. Mibaribary rahateo fa ireo ben'ny tanàna avy amin'ny tokony mpitondra ihany no voatolotolotra. Tokony atao be da be zany ny fanampiana avy amin'ny fanjakana satria ny komina nge an'ny fanjakana tsy an'ny ben'ny tanàna ny komina fa ny fanjakana dia tokony ho betsaka kokoa hatrany zany ny fanampiana zany atao amin'ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana fa rehefa mandroso nge ny komina dia zay mifampandrosoana ny firenena. Raha zay eto anivon'ny komina Itosy manokana moa zany miezaka foana hoe miara-miasa amin'ny rehetrarehetra fa zay zao nanomboka telo taona tao anatin'ny telo taona tsy nahazo le FDL le famatsim-bola avy amin'ny FDL zany ohatra zany miankina amin'ny fanjakana. Ino moa zany tsy miankina aminay mangataka ny azonay fa ny anjaranay zany manao an'le fangatana dia mameno ny fepetra rehetra fa za indray tsy mahafantatra hoe maninona mahazo dia maninona tsy mahazo. Ny fanampiana avy amin'ny fanjakana zany raha ohatra hoe andoavana karaha mampiasa dia ray volana eo ho an'ny pasahana ray volana eo ihany zany mandritra ny herintaona. Ohatra ny vary aloha io zany amin'ny ankapobeny ilaina fa tsy hoe iny mahavita taona fa lefa ninambarako tery aloha zany fiarah-mientany rehetrarehetra. Ny tsikaritra nefa mandroso kokoa ireo komina tsy miaraka amin'ny fanjakana. Ny ben'ny tanàna amin'izy ireny izay manana fotom-pijoroana ary tsy mivaloko politika raha tsy mijery afa-tsy ny fampandrosoana ny komina misy azy. Ato ireo ben'ny tanàna nirotsaka tamin'ny anarany tokotiko Madagasikara. Antsaly aina izay misy analamanga no voafidy ho misy Madagasikara amin'ny taona 2024 ity. Izy araka izany no andimby any Nely Anjaratiana efa nisolo tena farany teo amin'ny fifanitsanana Miss Monde. Teo amin'izay fifanitsanana Miss Monde tovovavy miisa 720 avy amin'ny faritra 13 manerana nosy no nifaninana tamin'izany. Première dauphine ny Miss Fitovinanty ary deuxième dauphine kosa ny Miss Boeny ny bika manendrika, ny fahalalana kapobeny ary ny fahaiza miaina no nitsarana ny mpifaninana rehetra. Ny vaovao mahakasika ny mety ho toetry ny andro dia vinavinaina ho betsaka ny rotsakorana amin'ny faritra avaratra Tsinanana sy avaratry Nosy manomboka ny alarobia hatramin'ny zoma ho avy izao no ny fisiana tangoron-drahona ao avaratry Madagasikara. Arahina ny ivadiany ho tangoron-drahona io rivo-dozy araky ny fampitambavao avy eny anivon'ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro. Itoetra ny alizay manomboka rahampitso ary tsy ho maro toerana izany amin'ny farany herinandro. Mety hiverina kosa ny oram-baratra any andrefana ny sabotsy sy ny alahady vokatry ny abaga tsy ho maro toerana ao amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika. Ankoatra izay,
ikorotana ny toetry ny andro an-dranomasina manodidina ny morontsiraka atsimo ARB ny ranomasina ary ahatratratra amin'ny 70 hatramin'ny 50 kilometatra isan'ora ny rivotra hoentsiny izay mifandraiky amin'ny tanjaky ny alizay ao atsimon'ny Madagasikara. Eo amin'ny vaovany maresaka iraisam-pirenena dia nisehoana fipoahana indray manoloana ny toeram-pianarana iray any Kaboul any Afghanistan any androany. Vokany olona tsy latsaky ny 9 no namony ainy ary 10 no naratra mafy araka ny salanisa vonjamaika nivoaka. Mialirary nombana sy tahiriny aina. Bomba telo vita tanana no indray nipoaka tany Kaboul any Afghanistan androany talata maraina. Manoloana ny toeram-pianarana natokana ho an'ny zazalahy no nipohan'ireo bomba voalohany raha toka tsy lavitra ny sapam-piofanana teny anglisy iray any an-toerana ny fahatelony. Farafahakeliny olona 9 no namony ainy ary manodidina 120 ireo naratra mafy vokatry ity fipoahana ity araka ny tatitra vonjimaika nivoaka. Nandritra ny fotoana nivoahan'ireo mpianatra tao an-dakilasy nanao fakandrifotra no nisehoany ity tranga ity araka ny fitantarany vavolombelona nanatry maso. Ankevitr'ireo vondrom-piarahamonina sy tahazara mipetraka ao amin'ny faritra nisehoany fipoahana io sy mianatra ao amin'ny sekoly io no nokendrena indray tao anatin'ity tranga ity. Ireto farany izay natao anjorom-bala nandritra ny taon-jato maro ary enjehana sy lasibatra ny fanafiana tsy tapaka any Afghanistan. Ny vondrom-panjakana islamika izay efa tompon'antoka matetika amin'izany fanafiana izany no ahihina ho ambadika ity fanapohana bomba vita tanana ity araka ny voalaza hatrany. Ankoatra ny famoizana aina sy ny faharatrana mbo dia mety tsy nisy noraisina intsony ihany koa ny fitaovana sy ny boky fianarana tao amin'ny sekoly io raha tsy dia nahita-pavoazana firy tao amin'ilay foibe mpampianarana teny anglisy. Araka ny voalaza hatrany dia nahitana fiatsarany ny filaminana any Afghanistan hatramin'ny nandraisan'ny Taliban ny fahefana tamin'ny volana aogositra lasa teo sy ny fisitahan'ny tafika Amerikanina tao an-toerana. Saingy tsy foana kosa ny fanafiana izay mbola mitranga matetika ao amin'ity firenena ity. Raha tsy ahivina, vao tamin'ny volana Mey taona 2024 no nisehoana fipoahana ny fanesesy manoloana ny sekoly natokana ho an'ireo zazavavy izay nahafatesana mpianatra sy olona 520 ary naharatrana olona maherin'ny 300 ary izao nisy tranga izao indray. Warahanao ary ny fampalalam-baovao izao arivo izao ny fandaharana Global News, ny famerenana fandaharana Ahona Marina ary ny horonan-tsary Brad Status. Ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny raha mpisindray tompoko.